Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatranotsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika narana fa feno moa izany toka ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy otoro izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay izay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifaliana lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny dianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia rehetra moa dia faly be mandoso tokatrano ny tena koa masaterany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 misy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao misy 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao izay mpanota io zany ilay milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy hainonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay nao afisana izay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 nokavatsika le Jaona toko fa 7 andininy fa 1:30 Jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao hiainan'io ivavaka io fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka io fa efa niteny izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nitevolo ny mihaino anao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany Andriamanitra zay ny dikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 noana metsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 vaikatsika eny izao teny izao ny olona tsy marina mokona toe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe sy ny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na toe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa no tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrindranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26 dia ny 27. Hébreu 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony miorakorako am-piangona mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray ety le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nahazo ny fahalana tsara ny marina matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota satria mampandika lalàna anao koa ary izy mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vody daholo. Zay ny lalàna zay ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dosy hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy ka efa olo marina ko hibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa zany no arana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io matoa anao mbola manota foana. Fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony an'ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20 fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazany soratra masina ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait any tena tsisy tsiny tsisy kilema tanteraka tsy mahay manao ratsy midika an'izay. Zany no teny omena antsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy any ny ato amin'ny ahosoa ary tena tsy mahay zany izy fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay le izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4 dia ny 7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10 sy ny mpangaratra sy ny mpierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra andreo reo le mpanota reo dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay nitenin'ny dada Iavana na mpitondrenan'ny ahosoa na mpitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa tsaiky hoe 1 2 tsaiky tsona fahafiry zao anao fahafiry fahadimy fahaenina angamba dia tsaiky tsona teny omena antsika indray Apokalipsy toko 2:20 andiny 7:20 Apokalipsy 21:27 Apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vedaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta ny olona tsy masina
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, ilay tsy mety miala ny fahotana, ilay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, izay mpandainga, efa impirina andainga ianao izay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Yahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafidy sy ny amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa any dia kazany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Izay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenano ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao mpisampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Yahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Yahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliana. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefany Yahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angambany izay. Ao karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny gisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampitonaina ny mpianatra araka ny voalaza sotra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho any lehilahy ray ho any vehivavy ray. Samy hoe mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amihery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be Yahava, ianao zany magiza. Dia samy mandinika jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga sainy e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka. Ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino. Ny osa sy ny tsy mino. Na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dikan'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, dia efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny iranao dikan'izay. Zay le hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka andro any, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitry ianao. La ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa ny tenenanao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadiokan'ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy mety mitandrina krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no teny an'izany, fampianarana avy any amizany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo. Ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana ma tsy te halala azy zany, fa ianao zay maheno kosany miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola asa nandeha nanota andray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra n'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aloha izy zany tsy azontsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Andao fakitsika izay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. Noho ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa ny voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Yahava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy io na jesasy na alà na brahmana visno na sivana bodana tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao andriamanitra tokony ny andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia le mitondra anarana hoe iayava dada malalako dada ny Eliaza dada ny Ahosoaza tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Iavana lefa nao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary nefa nanoty ianao ary miomana ny atezerany dada Iava zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana ho an'io anarana io Iavana novainao zavatra hafa Ahosoany novainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitrilanta zany tsy makany ianao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany raha io azo atao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitrilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary voapirofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voapirofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izy rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany noke vakentsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria nisoatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo a tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy Daholo rehetra rehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria ianao lasa mbola manao ny fanompotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviana ianao zava-doza amin'ny natao samy mieritreritra ny fijangatsangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampisehoery fa efa na taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena mahery ny anareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy ny anareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Iavana anarany arany zanany dia Ahosoa ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia zy hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manapofonjahony tsy mety ataonareo mpanota anareo tsy ho any amin'ny lanitrilanta zany mihitsy ny novinanoviana fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitrilanta ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalaza lalàna zany mazava-be zay ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao tsy fahamarinana, ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Ndreo afaka itsendray zay tia ny kilasy ny mpanota ty ndao ndray tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy aza fatindrindra toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy izay diso io misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely le mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a dia efa hotana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay. Zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe Andriamanitra ianao, zavatra makany amin'ny tsy marina, dia efa fahotana zay. Aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ny lanitra ianao. Zany mahatonga ny olona ato amin'ny Yehosoa parfait, tena tsisy kianina, tsisy tsiny. Fa ny mpanota kosa zany dia mitsipy makany amin'ny elo. Ary ino raha mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra, mamitaka, manainga, misoloka, zany na te mpanota zany. Rehefa tsy fahamarinana dia mpanota, ary rehefa mpanota dia tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra, tady dio strict ny fidirana any. Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a dia tsy tia zavatra maloto izy. Ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto, tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny, fa ny masina ihany no mahazo miditra makany. Masina tsara zay, mazava be mihitsy ny teny. Ohatra rehefa tsy mankatao io teny io ianao dia efa mpanota ianao zany zay. Dao tsy aloha hitsadray tsy amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoa ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany dia efa ota. Misy lalàna ny menanao, tendray ny andrefesana anazy. Rehefa ndikainao lalàna ny Yehosoa dia mpanota ianao. Zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny Yehosoa rehefa ndikaina dia efa mpanota koa ianao. Aleloha, efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo. Jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahaefatra. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay ndray zany ny teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no te hoe fandikana ny lalàna, ary zay rehetra mandika lalàna no te hoe manota. Zany hoe rehefa manota ianao zany a, rehefa nanota ianao zany a, nandika lalàna ianao ny dikan'izay. Zay zany ny dikan'izany ho zay tsy mahalala. Mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana. Inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany? Ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo. Efa namoaka didy dada Iava, fa ny lalàna Mose dia tsy azo anam-pina, tsy azo anesoa. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny a. Iza dao zany le mpandika lalàna zao, le tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra. Efa fitsarana zany ty meny ziady Elianao ty. Deutéronomie toko faefatra, ty lalàna mitsarana reo dia samy mandinika ny ataony amin'izay a, dia amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty. Ahoana ny amarinareo anazy? Ketriketreo amin'izay a dia hitantsika ny mahafaka anareo. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo. Tsy azo atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna Mose ity. Zavatra nisy anefa tsy navelan'ny dada Iavana atao intsony ny fisoroonana. Fa raha vao manao fisoroonana nareo a dia mitovy amin'ny mamoraka vozona alika sy mitondra rakisoa. Fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavana n'io fisoroonana io. Satria ny lalàna ny fisoroonana dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 5:10. Ny bokin'ny Levitikos toko 5:10 ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisorohana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha Satana. Ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokin'ny Mose zany. Loka avaketsika ny Levitikos toko 5:10 fa misy lalàna atao hoe fisorohana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha Satana. Levitikos toko 5:10 a andin'ny
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho any zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:12 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena napetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:12 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didy folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba avalia kely izy ry mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didy folo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didy folo. Nanina tsy nataonareo zay? Satria tsy azo esorona ao anatin'ny didy folo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:12. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika nareo tsony miditra any amin'ny lanitra lanitra satria efa nanota ny didy nareo ary nandika lalàna ny Mose. Mendrika nareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomana nareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. Dia soyez prêt zany ianao fa ohatsipany amiely hoe hitako ianao zay tena zezizay teo tsy ho any io mba valia kely zay fa raha andeha anontania ianao aiza ny Levitikos 2:12 tsy nitanteranao raha mitandrina didy folo ianao. Toy izy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasadeur ny tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didy folo ny dikan'izay fa miala ataonao. Raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoaka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy navelana mpitandremana intsony ny dikan'izay ny didy folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didy folo? Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo. Nao ika afaka itsika tena dada Iava mihitsy nanafoana ny didy folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didy folo iny nataony amin'ireny hoe nipoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa iatsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matosa anao niditsy atao anatin'ny didy folo io dia efa nisoratana ohatrany efa nisoratana ohatrany voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirme terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sini fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'ny rafitra io satria efa mipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3 zao ika avy isika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didy folo efa mipotena ilay fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa Jehovah nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ny Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina an'ity fa zay sinoana hafa indray ity. Andriamanitra so adalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantsy Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didy folo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamivava fa tsy maintsy mpanota. Ka inona tonga anareo mpanota? Tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7. Teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisorohana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempoliny zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3. Zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatrim-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitra anao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotranyio fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra etra atao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety asotra mivandravandra hoe aza nampiana dia aza nesoa dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io a. Dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampiana dia aza nesorana. Nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny hoe aza nampiana hoe dia aza nesorana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamoseo ho an'izay mitandrina azy, na tendron-tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny teny'le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao a, ary meo anay ny vali teny raha mahita ianao. Fa raha nahita venareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avalito ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita vomasonao io. Zany ilazako aminao zany. Hoe mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zava-doza tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy. Jesoa rongea vakitsika amin'izay ny teny Eosoa araka ny boky Matio. Vetsika ny teny Eosoa Matio 5:10. Ty le mahafinatareo be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18. Ahoana ny teny Matio 5:18? Tena voalazanao mihitsy ny izy, averitsika mihitsy. Zao ny voalaza ato. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia litera iray aza na tendron-tsoratra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny tika azy zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Eosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Naninifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona natsofoko nareo tao? Tsy fa mety aviatana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay ngena hoe miomany e. Ao amin'ny teny anglisy get ready. Hoe soyez prêt. Miomany ianao. Fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoroana dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao. Ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy. Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapika ny fofony anareo. Eny fa hiala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teny teny ho any? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fatanija. Za mimietreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ty? Ny mpitandrina didy folo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona? Efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana, tsisy fanafana anao amin'ny fahotana tsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatolanao miditra ao? Ray izay, satria daday vavy teny hoe tsy mety tsony, tsy tiako koa foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety amiko tsony. Raha mipetraka ao anatin'ny nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny daday vavy. Mbola ny amplifie nareo, no amafisinareo indray ny fahotanareo. Nisy soronareo tokoa rehefa fisorohana fa nampidirinareo an' Jesosy, Jesoa, Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hita voamasinareo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafitsy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo rofoanana ny teny ao. Raha mitandrina io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io hialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny ato amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanapolifony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa sy ny tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratra n'io teny hoe niosa sy ny tsy mino, ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao. Nganao mety mino an'izany. Zany atao hoe voapetaky ny vy mamay ny sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny aina. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque, efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zay raha tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny Ray aloha dia Yahova marina izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa marina izay. Ary meo ihany anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Za raha nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amileo nisany reo. Izy amin'ireo no raisinao hoe anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny efa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao n'in'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahova. Dia manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Ray, efa ny asany Ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Zanaka, satria efa ny asany Zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa miasa ao. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany sara zany. Fa tsy koa hoe mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tetra, tsy izay mihitsy ilay izy. Fa manao vabatisa azy ao amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anarany Ray dia manana anarana ny Zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola ansara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana nanao an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana, any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe, iza milaza anareo fa marina ny trinité, efa nomeko iny fampianarana iny. Iza milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa nomeko iny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Samy mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao am'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanaonao foana am'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny ela anao fa tena tsy mahazo mety tsara nge ho ny olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanamporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Jehosoa sy aniro ato amin'ny Jehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Jehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Jehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Jehosoa azy ny dikan'izay matoa ny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao av azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy enjery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Ndao ary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany ingeny reny vazivazy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery anga tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitry lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andenareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Jehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoka ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba izay teny Elia zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka tata mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary amin'ny sehatra ry marina tokoa fa tena amin'ny sehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Jehosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsika rehetra sahony tenao soa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka venao matao azy.